Ambohimanga kely mangataka ny fialan'ny be ny tanàna ny mpivarotra raikitra ny savorovory. Ame anara-pahasalamana lasa fitaovana anampenam-bava sisa tokony foanana. Manjakandrina maikila firehitra ny sekoly Notre-Dame de Lô. Tompoko lasy tompoko vavy fifaliana lehibe no entinay miarabanao indray amin'ity takarivany ity. Manaraka ny fotoana fampahalalam-baovao ny MBS ianao sabotsy 9 septambra farany herinandro manasanao ampitiavana ampanajany zahay hitoetra hiaraka amin'ny MBS indray hatramin'ny farany. Mpiaramonina ny resaka sosialy teto Andrenivohitra no tanterina aminao avy hatrany ao anatin'ity vaovao ity. Raikitra ny savorovory tetsy Ambohimanga kely vaky ny ady eo amin'ny be ny tanàna teny antoerana sy ireo mpivarotra niditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana atao aorian'izay savorovoro izay. Asin'Andre Malala no mitatitra ny vaovao eo amin'ny rindran-tsary ny Tokra Marola. Androany tokony tamin'ny folora maraina nisorona ireo mpivarotra moron-dalana etsy Ambohimanga kely tezitra ireo mpivarotra nisy ny fandorana kodiarana sy ny fanakanan-dalana nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana. Raha araka ny fitantaran'ireo nanatry maso, vehivavy mitondra voka iray no safitra noho ny bomba mandatsa-dranomaso avy amin'ny mpitandro filaminana. Tokony tamin'ny tato vovonana dia tonga indray ny fanampin'ny mpitandro filaminana izay vao maika nandrehitra ny fatezeran'ireo vahoaka. Raha araka ny fanazavan'ny mpivarotra dia tafahoatra loatra ny fanaovana tsinotsinona azy ireo ataony ny be ny tanàna. Ny tena marina zany tsisy poste de police Ambohimanga kely. Any Andralanitra misy poste de police, brigade misy eto brigade de gendarmerie. Tsisy asiny aminazy mihitsy gendarme fa reo police avy Antananarivo reo na Tsomomankaty dia efa mbo milamina ny vahoaka mivarotra amin'ny sisiny fa dia hoe dia tsy maintsy miala ambanivohitra ny aty fa tsy andrenivohitra mamely tena ny tatsaha zavatra anana kely sy anireny alainy amin'ny camion fitoram-pako ny asiana le anan'olona zany ve dia mbo rariny za anisany fidangamera fa tsy mety le ataony rehefa tsy mety dia tsy mety fa zay tsy fanatika akory zay misaotra tompoko. Ny fanalananay mpivarotra eto amoron-dalana tsy sanatria izay nangalatra tany aminazy raha sanatria izay akory namaky ny trano ny fahavolanaina herim-ponay nampiasaina eto tokony tsy atao an'izao zay fa makasitraka ny zavatra ataony anay mbola enjehany foana zay sanandro fa fandrinay dia miala boka. Maninona moa le polisy makara ny forum polisy anao anana ny ravainao big boss ny naparitaka anao zay zao voalohany. Faharoa maninona moa zay tokony mba hatsona ny olona vahoaka tsirairay hoe mba mifandamina fa tsy tonga dia hoe polisy reo gendarme reo zany tsy saina amin'zareo tsy mahay mandamina ohatr'izany sa manome tsinitsinina ny mpitondra eto. Ny avatra anay farany miala monsieur le maire bota tarika amin'ny mapara na iza mera teto tsy nanao mpivarotra moron-dalana ohatr'izao manaiky an'ilay fandaminana zahay fa mba ameo plasy ara-dalàna zay zany ny takinay fa ny plasy namenanay amin'le hoe ampamehana dia plasy zarafa plasy sanaty vava ohatrany any Tamora ny gadra samy gadra ihany no mifampividy ao alefa le big boss zay ke olona miteraka zay zanakay tsy maintsy manaraka anay zay manofa tanjo zay mandoha jiro zay mampianatra ka zay tokony angatahanay ameo anay fahefanay ameo terany zay. Vokatry ny amarin'ny mpanao fihetsiketsehana dia tsy nisy nijanona tao anatin'ny biraony avokoa ireo tompon'andraikitry ny commune ka tsy nisy fanazavana azonay avy amin'ny tompon'andraikitra.
Ny resaka tamin'ny mpanao gazety ny MBS androany ny antoko politika iray no resahana tao anatin'izany ny momba ny amiana ara-pahasalamana sy ny fandraisana izany eo amin'ny sehatry ny politika eto amintsika Fanady Adiny Asin'Andriamalala sy Tokra Marola. Samy matsapa ny rehetra fa ny mpitondra fanjakana ihany no mandika ny fepetra izay apetrany. Anisan'izany ny famorim-bahoaka maro ataon'ny filohan'ny repoblika isaky ny fitetezam-patra ataony anatin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Anisan'izany ihany koa ity trangatany sambava ity. Ny governoram-patra mihitsy no miantso ny vahoaka ho tonga hitsena ny filohan'ny repoblika kanefa iara-malala fa tsy azo ataony mamory olona mihoatra ny zato. Mbola ilaina ve izany ny amiana ara-pahasalamana? Alao foanana amin'izay le amiana ara-pahasalamana efa nivoyan'izay hatrany zany zay APM. Ny antony dia hoe ny na resaka hoe fizarana sosialim-bahoaka aza dia lasa miteraka disadisa eny amin'ny fiarahamonina hoe izahay nahazo izahay tsy nahazo dia lasa miteraka disadisa eny amin'ny fiarahamonina raha tsy resaka an'izany fotsiny sika fa ara-politika le izy dia tena mampitotongana ny serasera ara-politika zany satria lasa hevitra tokana no politika tokana no anjaka eto amin'ny firenena satria amiana ara-pahasalamana le izy dia sarotra be le hoe aneho hevitra akoatra ny hevitry ny filoha sy izay manodidina azy. Dia ny hevitry ny APM dia hoe alao foanana amin'izay le resaka amiana ara-pahasalamana fa alao hiverina normal amin'izay ny fiainam-bahoaka. Fa manoloana ny toetra ara-pirenena sy ny fanapahan-kevitra izay raisin'ny mpitondra amin'izao dia mpandinika ara-pirenena no sady mpandinika fiarahamonina iraindray androany no nilaza ny heviny mikasika izay Fanady Adiny nomen'Andriamana amin'sa tarindra tsara ny Tokra Marola. Tafalatsaka ao anatin'ny krizy sy fahantrana laly Madagasikara ankehitriny. Mila fanarenana avokoa na ny politika, na ny sosialy, na ny toe-karena. Toa zavatra hafa indray nefa ny mahamaika ireo mpitondra. Ohatra amin'izany ny fiazakazahany amin'ny fifidianana loholona, ny fanakatonana ny orinasa ary ny manakiana ireo izay maneho ny tsy fehezany eto. Maha-olo-pirenena mampandalina tantara, ametrahana azy. Fa io zavatra io tsy vitany hoe raha vao manao fitenena manao fanakenana, manao fatsikera, manao tsy tompoko. Rehefa ilaina ny tsikera dia atao, rehefa ilaina ny fanakenana dia tanterahana. Aninona mba hanatsara ny fiainam-bahoaka. Fa tena mieritreritra mihitsy lasa nieritreritra mihitsy hitako ireny artikla any amin'ny gazety sy namana etsetretra hoe esorony ry atao an'izao ampiana nitsy ampiana ny roa. Marina fa samy manana ny fijery ny olona fa za olo-pirenena ama malagasy dia izay tsara no metrahako azy. Aiza ny tena hoe lahara-pahamehana amin'izao fotoana tsy fantatra tsony. Tena olana angizabe dia ara-toe-karena amin'ilay olona very asa, ara-tsosialy amin'ilay olona mitombo ny fahasahiranana, vomaika midangana ny fahantrana sy ny namany. Ka eritreretiko fa tokony handinika tsara mihitsy le izy ny dia izao hoe raha ny tena marina arak'izay lazaiko izay rehefa mandray fanapahan-kevitra dia izy amin'ireo ilay fanapahan-kevitra io tena anampy anatsara andrindra an'ilay fiainan'ilay malagasy. Mafana dia mafana ny toetra ara-politika sy ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Olon-tsotra no sady mpanabe iray ihany koa androany no mitondra ny fomba fijeriny mikasika ny fiainam-pirenena eto amintsika amin'izao fotoana izao. Teny Tanjombato nanaovana ny Fanady Adiny Njavandriamahefa sy Andrakoto Malala ny teny toerana. Antoko ny fampandrosoana ny fisian'ny mpitondra mahay sy mitsinjo lavitra amin'ny firenena iray. Tsy miravoravo tanana manoloana ny fahasahiranana lalina sy ny olana sedrain'ny vahoaka. Hatreto aloha dia mbola maro ny fitarainana voaray amin'ny fitantanan-draratsy mahomby eto amin'ny firenena. Ho an'ity mpanabe sady mpisabo ity dia ny mpitondra ny tokony ho fitaratra amin'ny fampandrosoana. Samy tana ny fitondrana amin'ny resaka fahazahoana fon'olona. Mila fanabeazana manomboka aty amintsika mpitondra io zavatra io fa matetika tsika manome andraikitra ny vahoaka nefa tsika aza miaotraotra tavozavoza amin'ny andraikitra antsika. Amin'izao fotoana izao raha mahenontsika maro be ny zavatra manomboka mampimenimenina ny olona. Za moa zany dia manao sangisangy eny amin'ny FB ny hoe ase toatra mivovola telikako teny fa za tsy ampivola. Fa ny tiako tenenina dia izao ny approche, ny fomba fiasa miaraka amin'ny olona dia izay mampavitrika ny olona ho any amin'ilay fampandrosoana.
Ny zarany traikefany tamin'ireo tompon'andraikitra maromaro teny Tanjombato moa ity mpanabe ity mikasika indrindra ny fomba fitantanan-draharaha sy ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny ka tamin'ny alalan'ny fifanakaloza-kevitra sy fizaran'ny boky kely 230 pejy no nanatanterahina izany. Famalona le resabe mikasika ny code municipal d'hygiène sy ireo hetra izay voalaza matetika tato ato dia komite iray no nilaza ny heviny androany teny Itosy teny mbola Injavandriamaefa sy Andrakoto Malala ihany koa nanao ity fanadihadiana ity. Teboka maro no hita atao anatin'ity fitsipika munisipaly ara-pahasalamana navoaka ny komina Antananarivo renivohitra ity. Voaroandro izay no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy izy ity dia efa niteraka resabe teto amin'ny firenena sahady. Maro amin'ireo olom-pirenena no kagasy talanjona. Tena mifanaraka amin'ny fiainan'ny vahoaka ankehitriny ve ireo karazana hetra izay mitangana ao anatin'io lalàna io na dia fanantsarana ny tanàna aza no tanjona. Ao anatin'ny vanim-potoana tokony hametahana an'ireny sy hamohana an'ireny lalàna ireny ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Izay zany au niveau ana fotoana tsy mbola tokony fotoana zany satria zadina fa mbola ao anatin'ny tsy fananam-bola zao ny olona noho ny fioboana lavareny. Dikan'izay zany mametraka an'izay ianao nefa tsy tanteraka ny olona zany. Izay fanapahan-kevitra izay ve ny fandrindan-dalana amin'ny zavatra ampifanarahana aminy. Za vao mandray fanapahan-kevitra ianao dia tsy maintsy mandray ilay antsoina hoe mesures d'accompagnement. Mamoaka lalàna ianao mba ahafahana manatsara ny tanàna fa tsy maintsy mijery lalàna ao ihany koa ianao na mijery fepetra ianao azahoana manatanteraka azy. Andray ohatra isika ny ambany indrindra dia ny 5,000 azy mpangataka ny amoron-dalana. Matoa ny olona mangataka dia tsy manana izy. Dikan'izay zany voatery ireo olona ireo angataka 9,000. Ny 1,000 ho any am-paosiny, ny 5,000 andaovana lamandy. Miliona andraisana fanapahan-kevitra ry tompoko dia midina aloha eny fotony. Alao aloha ny hevitry ny fokon'olona. Fa rehefa ny hevitry ny fokon'olona miara manaiky, tsotra tsy mila lalàna koa zany fa fanentanana voaloko daholo ny trano. Eo amin'ny pejiny sosialy na rahantsika omaly teto amin'ny fampalalam-baovao ny tranga izay makasika ireo mpivarotra fary dimila izay nampidirin'ny polisy munisipaly violent tety Anosipatrana tety. Aiza ho aiza ny tohin'izay raharaha izay amin'izao fotoana izao nomena Andriamana Misata Asitokira maro lahy mitatitra ny vaovao. Omaly maraina dia nisy 10 rahalahy mpivarotra fary avy any ambanivohitra Ambatolampy nahiditra ny polisy munisipaly violent. Raha ny fanazavan'ireo polisy munisipaly dia tratrananao maloto teny amin'ny ranon'Anosy no antony nitazomana azy ireo. Omaly tamin'ny 9 izy ireo vao nivoaka. Dia tonga tao dia le sasany aloha nandovola fa zay dia vola taty am-paosiny aloha nalaitra. Dia nifatsinahany dia niandro ny fianakaviana dia tsy nanambola aloha. Dia zay no nataony anay tao. Ngefa na ohatra hoe mitombatra avy ny amin'ny fary dia tena kely dia kely tokoa nitombatra avy ny tamin'ny fary. Dia mitaraigny izay satria atao hoe nampipia zany tonga mba tenenina fotsy satria tsy mikakay zany mba tonga mba tenenina hoe mbola tsy mety satria zay mbola tsy nahavoaka zay any ambanivohitra be no mipetraka. Fampidirana violent avy hatrany ve ny setra ny tsy fanarahan-dalàna eto Antananarivo renivohitra. Tsy misy akoho fampianarana, tsy misy fampitandremana, tsy lazainy intsony ny fanagiazana ny entan'izy 10 rahalahy. Raha ny makasika ny eto amin'ny tanàna Antananarivo aloha dia tokony tazaina aloha ny olona ampianarina, ampahafantarina izy fa tsy tokony tonga dia fampiarana ny lalàna amin'ilay lalàna izay navoakan'ny commune. Tsika ny lalàna iny aloha dia tokony ampianarina aloha ny olona satria zavatra hatramin'izay ny olona dia efa zatra ny fandikan-dalàna ny tsirairay avy ary rehefa ampianarina izy ka raha mbola amin'iny izy miny manao dia zay vao tokony ho ampiarina aminy ny sazy. Indrindra zany koa mba tokony izay sazy mifanaraka amin'izay lalàna misy satria mahantra nge ny olona amin'izao tsy misy hoanina fa vola 500 no azony sasany, 1,000 no azony sasany, tsena tsy mandeha tsy manam-bola vahoaka malagasy. Naray antso androany ny mpanao gazetiny MBS momba ny fomba fiasa nisy fokotany iray eto Anosipatrana andrefana nisy olo tena nimponina no niresaka tamin'ny mpanao gazety manoloana izany mitantara ny zava-mitranga ao amin'ny fokotany. Asin'Andriamalala sy Tokira Marolahy. Magaga an'ireo mponina ao amin'ny fokotany Anosipatrana andrefana ny fomba fiasan'ny se fokotany ao an-toerana. Miseho amin'ny andro maro samihafa mantsy ny fakana vola raha araka ny fanazavan'ny filoha fikambanana iray ao amin'ity fokotany ity izay samy resaka taminay.
Ny adidy aloha isam-bolana ary mandoa an'izany daholo ny mponina ety nefa ny fanadiovana ny tanàna tsy misy zéro zany ny resaka fandraisana andraikitra ataon'ny fokontany tsy fantatra hoe makaiza le vola. Ankoatran'izay koa na mpivory amin'ny mpivarotra izy omaly zany hoe na samy mpivarotranana na mpivarokena ninina dia tsy maintsy mandoa vola isam-bolana mandididina eo amin'ny 10 000 ariary eo dia na mibara sisa dia mandoa satria araka voalazany hoe reny ny tena mandoto ny tanàna sy ny ohatr'izay dia hoe miezaka zany izy mitady fomba vaovao foana hitadiavana sy hanangonana vola ety amin'ity fokontany ity. Ny olana nefa dia zao ny tike mandoa isan'andro mpivarotra, ny adidy mandoa isam-bolana ny tokantrano tsirairay nefa zay zavatra zay zany dia tsy fantatra mihitsy hoe makaiza le vola ao anatin'ireo zavatra rehefa ohatrany hoe mihodinkodina sy tsy fantatra tsisy ninina mihitsy zany tamin'iny tapabolana efa lasa mahery iny zany dia nampanao indray izy carnet vaovao. Zany hoe io carnet io sandaina vola zany hoe 2 arivo indray mividina io carnet io dia miaraka amin'ny adidy rehetrarehetra ho an'izay mbola tsy nandoa dia rehefa azo nefa le carnet naloa le vola dia nilaza indray izy fa hoe tsy ilaina indray ohatry izy le carnet satria misy karazany roa moa le carnet ity zao ny carnet nay taloha ity dia ity foana zany manan-kery dia miforce ny mponina nanao an'ity mavokely ity dia avy eo rehefa vita le izy voango ny vola rehetrarehetra dia naverina isa tokantrano indray le carnet mavokely fa hoe tsy manan-kery ny ty ary tsy ilaina indray fa ity indray zany manan-kery. Inona zany ny antony anaovana le fokontany izay zavatra zay. Tamin'ny ora nandehananay naka fanazavana atao amin'ny fokotany izay voatontonona ity moa dia tsy nisy tompona andraikitra tratranay tao an-toerana. Vaovao mahakasika ny olana eo amin'ny fandrarana eto amin'ny firenena dia manoloana ny antsojay niatra tamin'ny orinasa AAA Charles dia miantso ireo mpiasa amin'ity orinasa ity ny mpitantana anatrika ny fivoriam-be izay atao ny talata 12 septambra izao amin'ny 10 maraina eny amin'ny Magrobe Oririka no anatanterana ity fivoriam-be ity ary teny faneva ijoroan'ny orinasa AAA ao anatin'izany no hoe ijoro isika hiaro ny asantsika sy ny fiarina. Ivadika lafim-baovao hafa isika nitrangana famaizana goavana atao tampon-tanàna ny Manjakandriana io tolakandro io sekoly-Ndrimasera Notre-Dame de Lourdes no maikila frera tao anatin'izany miala raro nombana amin'ny tatitra ny vaovao sary ny tahiriny aina. Masipotika tsy nisy noraisina intsony ny toeram-pianarana lehibe indrindra ao amin'ny sekoly-Ndrimasera Notre-Dame de Lourdes ao an-tampon-tanàna Manjakandriana androany nanomboka tamin'ny rora tolakandro ny firehetana ary fifampikasoan'ny herinaratra ny voalaza fa nahatonga ny afo. Tsy nisy ny ananafona ny naratra saingy potika tanteraka sy lasa lavenina avokoa ny fitaovana fampiasan'ny mpianatra rehetra tao amin'ireo efitrano kilasy secondaire niarany famaizana ireo. Tsy voakasiky ny afo kosa nefa ny lycée sy ny trano Ndrimasera na dia teo azy ny amafony ny loza. Ny antso ny mpamonjy vona avy hatrany ireo tompon'andraikitra tao amin'ity sekoly ity saingy nilaza ireo mpamonjy vona fa tsy higadina ny toerana raha tsy afaka ora roa. Manoloana izany dia nifandrimbona namono afo niaraka tamin'ny Ndrimasera ireo mponina sy ireo tompon'andraikitra any an-toerana naharitra adiny 3 teo no namehezana ny firehetana. Ninina natao savokatra ny fifampikasoan'ny herinaratra tokoa io ny fanontaniana mipetraka tsain'ny maro amin'izao fotoana izao. Nivala ny fanadidina irery ihany anefa izay efa eo ampelantanana ny zandary any an-toerana no afaka moaka ny marina mikasika ity famaizana ity. Ho any faritra loatra mangory sika niseho natrangana tsy fandriam-pahalemana tany Manankambola Ambatondrazaka ny aliny zoma lasa teo ary navoaka ny andianjola Mrongobasy izay nentin'izy ireo nitsoaka ny omby atao amina tokantrano iray izay niaran'ity asa ratsy ity nirandrena rivony MBS Ambatondrazaka. Nirefitrefitra mibasy ny aliny zoma fa 12 septambra tao amin'ny tanàna Manankambola tanàna tsy dia lavitra loatra ny renivohitry ny distrika Ambatondrazaka andiany maro ireto jiolahy ireto izay tonga andromba ny omby tao anivony izany tanàna ny Manankambola izany. Ankonana iray izay avy nitona-pahoriana moa ity natongavana andiany jiolahy ity. Omby 12 no nalain'ireo jiolahy tamin'izany fa ataoriny ny fanarandy dia efa manomboka hita ny naleny ireo omby anankitelo tamin'ireo omby nangalariny ireto jiolahy ireto. Nambarany ray aman-dreny hitao an-tanàna
fa karazany fitaovana fampiasa ampitandro filamina mihitsy ankehitriny no efa ampiasain'ny jiola raha araka ity fanamarihana izay nataony ity. Ny famantarako azy dia hita taratra amin'izao fa masy 36 ny basy nampiasainy zareo. Basy farany matanjaka ny basy ampiasainy miaramila hatramin'izao zany. Satria mahatratra 1 kilometre mahery ty ny masy 36 1 kilometre mahery ny distance-ny io. Manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra Mahefa araka izany ny mponina atao anatin'ity tanàna ny Manakambolo ity satria efa matetika loatra ny fisian'ny fanafian-jiolahy ao an-toerana. Raha sindre torimaso dia nisy zavatra mipoaka tany ampovoan-tanàna. Karaha nisy zavatra mipoaka tany ampovoan-tanàna dia taitra. Karaha fa taitra dia nisy nodoroto ao atsimotranonay. Izy raha fa nodoroto izy tonga dia efa namonjy an'ilay vala. Teo moa izy dia tonga dia efa nipoka an'ilay vala, ny valanay mikaka. Dia tsy haiko na eo amin'ny fiavakadiny na atsasakadiny teo izy nipoka ny vala izy, tsy tafavoany dia nipoka ny basy. Dia mbola nanapoka fanindrony izy. Dia tafavoa amin'izay momba vady dia napoka faniteliny izy dia lasa ny omby. Zay amin'io ao an-trano tsy afaka mivoaka. Zay ndray mba tsy nataony ninona fa ny omby ihany nalainy. Ny taimbala moa mipotraka ty dia hita ny pasitera tazy. Dia miantso ataonay amin'ny mpitondra fanjakana zany dia mba mila fanampiana kely zay mba asiana mpitandro filaminana zany mba hisafosafo na asiana hipetraka eto mihitsy mba ho naman'le tanàna zany fa tena mafy ny mahazo ny eto amin'ny fokontany Manakambolo. Hoentsika mamarana ny vaovao amin'izao takariva izao dia isan'ireo mbola ao anatin'ny ady amin'ny valin'entina Covid-19 amin'izao la Frantsa nahitana fiakarany be ny isan'ireo olona mitondra tsimokaretina ity ary namony ainy tao anatin'ny 420 ora. Mialy rary no mbana sy tahiriny aina no nanao ny angom-baovao. Miazakazaka indray ny fitombon'ireo olona voan'ny Covid-19 any Frantsa omaly zoma. Tao anatin'ny 420 ora monja mantsy dia nambarany tompon'andraikitra misahana amin'ny fahasalamana any an-toerana fa olona misy 573 sy iray alina no fantatra indray fa mitondra ity valanaretina ity. Ankoatra ny fitombon'ireo olona maramafy vokatra izany dia nahitana fiakarany ihany koa ny isan'ireo olona namony ainy. Raha ny salanisa nivoaka talohan'ny omaly zoma no jerena dia nahatratra 370 sy iray alina no isan'ireo olona fantatra fa mitondra ity valanaretina ity. Tafakatra 430 no izany ny isan'ireo marary vokatry ny Covid-19 nahiditra ao hopitaly omaly raha toaka 330 izany ny alakamisy teo. 772 kosa ny andro ny alarobia. Mikasika ireo lavon'ny valanaretina indray dia nahatratra 320 zany tao anatiny izay 420 ora izay araka ny tatitry ny tompon'andraikitra ny fahasalamana ny toerana ihany. Atambatra izany nisy zan'ireo maty nanomboka tamin'ny fiandohan'ity valanaretina ity ny volana martsa lasa teo dia efa mahatratra hatramin'ny 770 alina ireo namony ainy tao a Frantsa. Manoloana io fiazakazan'ireo fitombon'ny olona marary ny Covid-19 any an-toerana moa dia nanambara ny tompon'andraikitra ny fahasalamana fa ilaina ary tokony atao lohalahana ny fiarovana ireo olona tena marefo. Zava-dehibe ihany koa izy ireo ny fandraisana fepetra fisorohana tsy hiparitahan io valanaretina io. Zay koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao ny MBS tamin'ity herinandro ity ankasitrahana feno ianao tsy misaraka amin'ny MBS. Ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fotoana rehetra ihany koa aza adinoana fa aorianan'izao fotoana irantsika eto izao dia ho tanterina ao anatina fandarana manokana ny dian'ny mpanao gazetin'ny MBS Germaine Menjanary sy Mathieu Princy tany vakindrakaratra tany tamin'ny tafa tamin'ireo tantsaha mikasika ny olana sedrain'izy ireo amin'izao antso-jay mahazo ny orinasa malagasy izao. Ny tenanay dia mirary ny tsara mirary farany herinandro finaritra ao anao ary mirary ihany koa samy ho tahiana Andriamanitra.